أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله tsika androany dia hiaraka hiresadresaka amreo karazana sulukiyatul muslim fi Ramadan na ireo fitondratena izay ananany mpino na tokony ananany mpino anankiray ao anatin'izany volana Ramadan izany. Aitsika tsara raha lahy sy ray aman'reny janisany fa mpaminantsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dia efa nanafatrafatra atsika amin'ny teny manao hoe as-sawmu junna fa idha kana yawmu sawmu ahadikum fala yarfus wala yafsuk fa idha sabahu ahadun aw shatamahu falyakul inni sa'im. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe izany fifehezana izany dia fiaro na fiarovana ka raha ohatra ny ray aminareo mifehy dia eo koa izy tsy hiteny ratsy na hiteniteny izay mamoa fady mety azahoany fahotana eo anatrehany Allahu subhanahu wa ta'ala ka na ny ray amin'izy ireo nisy olona anankiray nandeha nanompo azy dia eo koa izy andeha hiteny manao hoe zaho dia mifehy. Hitantsika amin'izany teny Rasul sallallahu alaihi wasallam zany raha lahy sy ray aman'reny janisa atao anatin'ny finoana Islam fa ny fifehezana dia mitondra ny mpino anankiray any amin'ny fananana toetra tsara na amin'ny alalan'ny fahaizanao mifehy ny ratsambatanao ray manontolo mandritra n'izany volana Ramadan izany. Androany tsika dia iresadresaka ray am'ireo ratsambatana tokony fihezantsika mandritra n'izany volana Ramadan izany. Tahdhibu lil jawarih kullaha, izany volana Ramadan zany raha lahy sy ray aman'reny janisany dia mampifehy ny ratsambatana ny mpino islamo ao anatin'izany volana Ramadan izany. Haqiqatu sawm an yasuma qalbuka anil ithm wa an tahjuza nafsak. Ny tena fifehezana izay tiany Allahu subhanahu wa ta'ala sy akasitrany Allahu subhanahu wa ta'ala dia ny fifehezatsika ny fo amin'ny lalan'ireo fahotana mety azahoantsika sazy eo anatrehany Allahu subhanahu wa ta'ala. Fifehezany fo izany dia sakanatsika ny vatatenatsika amin'ny lalan'ireo fahotana mety azahoantsika sazy eo anatrehany Allahu subhanahu wa ta'ala, tahaka ny fifehezan'ny maso satria araka ny fahalalana sy ireo fampianarana izay azontsika amin'ireo olobe atsika sy olokendritsika tany taloha dia hoe izany maso na ny fijery izany dia anisan'ny bala filesin'ny shaitani na ny satana na iblis alayhi lana. Ny teny Rasul sallallahu alaihi wasallam manao hoe an-nadhar sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha khawfan min Allah subhanahu wa ta'ala atahu Allahu azza wa jalla imanan yajid halawatahu fi qalbi. Izany fijery na ny maso mijery izany dia ray am'ireo bala filesin'ny iblis na ny satana ka raha ohatra ny olona anankiray nanambelany zany fijeriny amin'ny zavatra raty, zavatra mety mamoa fady azahoany fahotana eo anatrehany Allahu subhanahu wa ta'ala dia ovainy Allahu subhanahu wa ta'ala na solony Allahu subhanahu wa ta'ala imanan yajid halawatahu fi qalbi, finoana na imany izay ampidiriny Allahu subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny fon'ny mpino anankiray ary azahoany tsirony imany izany. Araka izany teny izany raha lahy sy ray aman'reny janisany atao anatin'ny finoana Islam dia ny fifehezana dia tsy ny hoe mifehy akory ny kibotsika na mifehy ihany koa ny vavatsika fa izany fifehezana izay akasitrany Allahu subhanahu wa ta'ala izany dia ny fifehezantsika ny ratsambatana rehetra manomboka amin'ny maso ka hatrany amin'ny farany kely amin'ny ratsambatan'ny mpino anankiray. Ka ny fifehezana raha lahy sy ray aman'reny janisany izao volana Ramadan izao dia angatantsika amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala mba hitondra hatsarana ho antsika tsirairay aby ary apiakatra n'izany fitondrantenatsika izany eo amin'ny fiarahamonina mba anana zany fitondratena sy toetra tsara mba ahafahantsika miaina amin'ireo mpiarabelona amintsika amin'ny fomba mendrika. Ary izany volana Ramadan izany ihany koa dia tsy vitany hoe tsika mifady kanina ihany fa io ihany koa dia ny fahaizanao miara-monina amin'ny mpiarabelona aminao. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.